Hetsika ny fo sangan'asany Simone Menjanahary. Ireo no safidiana manokana ny miaina ny tantara. Oscar, Malala, Lalaine, miaraka amin'ny Odilon, Dera, Iada, Naina ary ny mpanoratra. Nandray feo Naina Rakotondranaivo, tompon'andraikitra sy mpanatontolo Simone Menjanahary. Olo ary dadabe tsy aleo ve atsona amin'izay zalainy ambalaambana handalatra ny tanimbary, efa tokony afindra amin'izay mantsy ireo zanatrondro ao anaty dobo ireo sotarako. Ny andro koa efa mba miamaina ihany ngamba tsy disany be tsony. Tena mariny zany ry feno, zara vao saika iteny any seso adinonao ioko. Tsy adino fa somary sairana amin'le fampidirana an'ireo omby anankiroa vao nafatsika ireo aho e. Ireo mpisarety anankiroa napetraka tena amin'ny Anjarandria mantsy no nalaiko, dia nampidinana fahy satria hita hoe tsy mahavita saintsony. Sa aloha anaka dia tena manaiky ny fahaizanao mamalika ireo fiompian'ireo vola. Mariny, tsy misy izay tsy miteny zany ny mponiny eto amin'ny manodidina. Dia ahoana zany izao i Anjarandria? Efa milamina ny amin'iny dadabe efa nsoloana tamin'ireo taty amintsika ny azy ka. Betsaka nery dadabe ireo mangataka amintsika ny ametrahana omby fa tsy dia mampazoto loatra satria sady tsy hain'izy ireo ny mitaiza azy. Hitako hoe tsy dia manam-pitiavana amin'izany ihany koa zareo. Mila fitiavana sy fikolokoloana nery dadabe ny biby ompiana takan-dreny tsy hanome vokatra anao mpiompy mihitsy izy raha toa ka ratsy karakara. Dia firy volana moa zany izao no hitasomana azy ao ambala? Raha ny tena marina tokony ho 3 volana eo ihany satria efa matavy ihany mantsy ireo miteny amin'ny randry ireo. Mahafinaritra kosa aloha hatramin'izao dadabe ny fahaizany randry mitaiza omby ka izany na tonga avy hatrany dia nanolo azy ireo satria mba eo ihany koa ny fitadiavam-bola ny amin'ny fitaomana entana amin'ny alalany sarety. Tsy mahavita tena rery tsika mianaka amin'ny fikarakarana an'ireo fambolena ireo dadabe, nanena tanety zany nanena tanimbary. Izany no mahatonga hiara-miasa amin'ireo olona izay azo itokisana. Aiza daholo ianao no avitantsika mianaka hanangona an'ireo vokatra ireo. Ny mahafinaritra fotsiny aloha teto dadabe dia ny mahita ny olona avy dia manatona antsika rehefa hanangom-bokatra tsika. Esaka ilany ihany koa moa mba mahavita an'zareo ihany ny fehibotra ampitona antsika azo mianaka koa. Ka aoka ary no andeha hilaza amin'ny salahiny ambalambany, sao reraka loatra eo kosa Eny somary reraka ihany koa aloha dadabe nefa dia ahoana moa no andrahako anao eny? Tsy maninona zany ry feno sady mba manatanjatena koa ne zaho Eny ary fa aza dia miandry hariva loatra ianao no mandeha sao dia mangina rery rehefa miverina. Sao dia zao ihany dia andeka kiampanatitra ny zalave ary efa miverina zay ary fa lasa andao ary dadabe mahafinaritra loatra ty dada Rafaritro ty tena mitondra ho tahaka ny zanaka nateraka mihitsy izy. Raha tsy nisy azy kosa aloha dia izay ny hafarako aleo atsona mihitsy aloha Lendrina asiana mamona koa anankiray fa tena reraka izany ain'izany Lendrina Ao zay ramose vivetivety moa ianao aloha ty. Eny ary ao zay ramose aleo le tsy mamona koa aloha sotrona rony tena reraka ny aina dia amin'ireo vatombatony mbola tsy dia manatoto ireo no isam-bola anankiray dia aza dia atao rehefa loatra tolomaly ny sakafo fa reraka loatra ako mba mila mitsotsotra kely sady mbola ifomaraina hitarika anjalandalatra ny tanimbary eny ambany avaratra ihany koa dia teneno ihany koa mamarasafo mba hanao rano mafana kely androko izaho mantsy andeha anome ahitra vetivety an'ireo omby vao nampiditsika nafahareo sao tratrariva loatra eny eny ary fa andeha samotra azy vetivety aloha ao koa ne misy mangazy vao nadiko iny hoe omenankisoa dia vao mbola misy ambiny aleo tokoa ary aloha entiko omeko azy dia tokony ampitombona tokoa zany mangazo adina rindrina satria no veriko alefa amin'ny 9 jona mantsy ireo omby vao nafatsika ireo mila ho atavizina ingakaingany ireo dia aleo ampitombona zany mangazo angadinao rehefa mangazo any kisoa tena marina zany ramose sady ry zalany sandandaha koa nge zao fa sasany mandry ireo ombitsika ireo
fa izaho tokoa ny re tsy nindrina tena gaga ny olo sandanda ao mihina-kena ny olona ao amin'izay nafiry ny omby na nykisovoloana dia tsy haika lany avokoa. Ka ny mahatonga zany ange Ramose dia ireo omby mifavy aty amintsika ireo izay mihitsy angamba ny tena marina saingy ny zavatra hita tsapa amin'izao ry indrina dia miavitsy ny olona mamahy omby amin'izao fotoana izao. Hita ho miasahirana ny olona moa fandripahalemana rato ihany koa tanao ihany fa tsy dia milamina loatra. Fa honao Ramose, isika ave zany tsy mba handefa omby mihitsy amin'ny paky ny omby aloha mety tsy handefitsika satria mbola nandefa tamin'ny tombabao teo, fa mba tsy handefa fanantenanandro mpividy efa zatratsika dia aleo angamba aloha reko so efatra ao atavitsika ireo no alefako. Eny ary izay ary aloha fa andeha asa tratra riveto sika dia ataoko rono moa zany le izy. Eny le tsinodrina dia izay mba mavesabesatra vonoiny isika tsy manao an'ilay fiompiany mahihitra ka matavy amity fa ny mahiny sy ny maivana indray no hohanina. Sika ve no reraka mikarakara an'ireo dia tsika indray tsy hinana meny tiany mihinana amin'ny matavy tsika. Izay ary aloha fa mandehana dia aza dino ny manafatra ny mamarazavy amin'ilay rano mafana ho ahy iny. Izay fa za koa andefa sotratra riveto. Manahoana faly ary maninonety ianao? Ay ve iaingo e, ianao koa mba manaitra. Salama tsara fa ianao no manahoana e? Ka ny fanontaniako aza mbola tsy voafalinaoko. Inona tokoa moa ny fanontanianao teo? Maninonety ho ianao? Angaha tsy miasa e? Naka fahazahoan-dalana tsy asa mandritra ny 3 andro akery haingo malalako mahatsiaro tena ho vizana loatra dia mba maka-rivotra eto amoron-drano eto e. Saika mbola iantso anao amin'ny telefonina mihitsy nene io e. Saika ilaza hoe mandalova aty an-trano ianao fa tsy miasa, ay moa ianao nandaloko. Dia inona nefa ny rivotra ho asinao eto e? Ny moron-drano kely, ny toerana be lobolobo, amin'izay koa ny toerana somary mangingina. Sao mba lasa ny mpangalajaza eto re ianao ry faly malalako Raha tsy zazakely tsy afaka miaro tenako ho batabataina fotsiny eo. Fenao ve tena mino fa misy ny mpangalajaza e? Betsaka ihany aloha ny filazana tamin'ny radio hoe misy zazavery fa toa tsisy hoitiny mihitsy le izy. Ohatry ny fandrebirebena saina fotsiny. Ry faly vahiny marina eto Jerosalema ianao ka tsy mahalala ny zava-misy tato ato dia tsy mba hain'ny malalako ve ireny resabe mikasika ilay vony sy fandoran'olona tao Antsirabe ireny? Gravy ane ireny ry faly raha ny fitantaran'ny olona azy e. Ny mampalahelo nefa dia tsy hita ary tsy mety miteny ny olona mpandray ireo taova mihitsy hono ireo voapangatra amin'izao. Ay ve, za aloha tsy dia gaga loatra amin'izany intsony e. Ny olona manana ny maty amiko no mampalahelo. Fa raha izay ho filazana na tsy ho filazana izay mety ho namany, tsy fantatra mihitsy izany na oviana na oviana e. Fa inona no mahatonga anao hiteny an'izany anefa? Ka mba oviana ary ho ianao no nisy zavatra salan'izany teto Madagasikara ka nivoaka ny marina. Nisy namono ireny raha tsy mandrava dia milazaina fa tsy maintsy ho hita izay namono sy nampamono azy. Nisy nandoro koa ireny ny rovan'ny Manjakamiadana dia nidradradradraina fa tsy maintsy hita izay nanao an'ireny. Reny jereo ny zava-nisy tamin'ny 7 febroary 2024, ny bois de rose 300 taonina tany Komoro, ny ala-tromby isan'andro, ny von'olona etsero, ny alatra taolapaty mifanesisesy saika efa isan'andro. Io zao misy koa ny von'olona malaza be tao Antsirabe ireny. Enao ve ry haingo dia hieritreritra fa hivoaka ny marina mikasika an'io? Tsy mino an'izany fa aleo hijanona any izany fa lany rondo fotsiny amin'izany eto tsika. Tsy misy marina iseho izany eo e. Raha tsy ny zanaka na ny fananan'ireo mpitondra ambonindreo no misy voakitikitika. Hatreto mantsy dia ny zanaky ny mafiady ihany aloha no voakasika na izay hita fa mirefarefa ny farim-piainana. Ny afatra ho an'izay mino amin'izao fotoana izao dia ny hoe aza mba voany ihany e. Ny fitandremana no tokony ho atao betsaka, indrindra ianareo mbola mpianatra io. Fidio ny namana tena azo itokisana. Fa adio koa tia mifampitaritarika manao devoir any an-trano ity. Ianareo ankizy vavy io tia kisipasipy ity e. Ahita ny maimbo amin'io amin'ny farany mody mifampitaritarika mankany an-trano any nefa rehefa avy eo zavatra hafa no hitany. Any ianao dia miletika,
Tsy vahiny eto Jerosalema izany ary haingo fa mitsapa ny fomba fahitanao ny zava-misy ankehitriny. Tena lalindray iny a. Tsy takatro mihitsy. Aiza kosa moa ny noko hoe olona toanao izao ve dia tsy ahafantatra izany ry faly. Ajanony any amin'izay izany fa mankarary andoha fotsiny ka. Zaho kosa aloha matahotra eto e. Andao hiala eto mihitsy tsika fa tsy azoazoko mihitsy eto ka. Ary aiza ho any fiaranao no napetraka? Ndao fa najanoko atsy ambonimbony atsy sady za koa mantsy manandresaka tao aminao. Sao dia mbola resaka mahakasika an'ilay teo ihany? Mikasika ny raharantsika rery haingo. Mila miresaka tsika sao ela fiemboka ka mahilamby eo. Andao ary moa hiditra ao anaty fiara aloha dia sady ateroterinao no miresaka sika. Ndao ary sady efa misy zavatra azo hohanina ny vidiko dia miresaka milamina tsara tsika. Ento ary ny resaka ao fa miaina am-pitiavana ary fary malalako a. Eny ary, zaho any tiako hifampizarana aminao e. Efa manakaiky any ity ny andro anatanterahana ny mariazitsika. Ny aty amiko aloha efa vonona ny fianakaviako fa ny any aminao no asa. Mino aho fa tsy misy olana. Ianao aza ve lehilahy mahatsapa izany ry faly dia za vehivavy indray ve no tsy ho vonona? Vonona izay tompoko ary efa miandry fotsiny fahatongavan'ilay malalako ampakatrà. Efa tsy andriko intsony ange izany ry faly. Na dada sy mama aza efa vonona ny amin'izany. Tsara be tokoa izany, fa hono aho. Tena vonona hiditra ao anaty tokantrano ve ianao nefa aloha e. Tsisy andrakandrana anie ny fanambadiana ry haingo e. Rehefa ao dia ao. Tsy zazakely vao manomboka vorosaina akory aho ka hametranao izany fanontaniana izany ry chérie malalako a. Vonona amin'ny lafin'ny zavatra rehetra e. Ianao azy izao no mbola tsy fantatra hoe mba ho matitra amin'izay ve ianao sa ahoana. Somary mbola tanora sy jejojejo izany mantsy ny malalako ka sao taitra tampoka amin'ny andrimba vilanitry ny nosy eo. Matoa vonona hiroso amin'izany fampiakarako anao izany aho dia efa matotra e. Ok, milamina izany ny amin'iny. Fa izao no manaraka e. Mety aminao ve raha ifeno no atao vavolombelona aty amiko? Izy mantsy no hitako hoe namana tena mba azo kitokisana. Tena namana moa izany e. Vao maika tena tiako raha manaiky izy. Ary mba aiza tokoa aloha izy no elaela tsy tazany. Le ry anie tena tamana any ambanivohitra any e. Tsy efa ho ray volana izay natako azy farany. Fa tsy miasa nga izy no lasa any ambanivohitra? Ny azy anie le tsy ny asany tsy mba miankina amin'ny fanjakany. Sady miasa teny izy a mikasika ny fiainana ara-tsosialy ny mponina amin'ny ankapobeny no ny anarany. Ka na any ambanivohitra azy anie izy dia afaka manao ny asany hatrany. Fa maninona mora mba maka andro tsy esany ianao raha mipitsy dia miaraka midina any amintsika. Dia ahoana ny fiverenana? Sao tratra hariva any sika. Dia ho lasa ny mpangala-jaza ve? Ianao koa faly tsy tiako a. Ny lazako amin'ny ao an-trano na hiverinandro tro ihany sika na ny maraina vao miverina. Ny ianao koa izany foana. Tsy tiako ianao a. Dia hosoloana hafa izany rehefa tsy tianao. Ajanony eto aho dia avelao hody ka. Fa ahoana koa izany e? Ka ajanony ary ty famazovazianao ty fa tsy tiako e. Tapitra re. Ok ary fa ajanoko e. Izao a. Raha afaka ianao dia mandeha rampitso maraintsika dia maraina ihany no miverina. Tsy hanahirana amin'ny fiainy kosa ve izany? Namana kaiky indry haingo a. Fantatro fa tsy hanahirana azy izany tsika. Izy aza anie efa nilaza tampoko ny mba andehanantsika any. Dia ahoana? Afaka ve ianao e? Afaka rehefa ianao no miteny e. Mamahazovazy andray ianao a. Zany tsy maninona e. Nefa rehefa hanaovako ianao tsy mahatanty a. Eny ary e. Tapitra. Afaka kia chérie a. Maharaindray nary dia alaiko any an-trano ianao e. Dia any tsika misakafo atoandro. Sady efa tonga koa ianao tiako. Fa angay ianao tsy handroso e. Aleo amin'ny manaraka sao tratra hariva ty aho ka lasa ny mpangala-jaza eo. Veloma ary ianao e. Raha mipitso maraina izany. Veloma re. Tiako anie ty vadiko ty e.
Efa nandeha taty nga ianao no mahita ny lalana mankaty? Efa nisy fotoana niarahana ireo lataty ihany saingy efa ely. Fa tadidiko tsara ny lalana ka. Mahafinaritra ny aty amin'ny zareo e. Eo amin'ny adiny iray eo tsika dia tonga any. Fa nga matahotra ianao e. Lalana mazava be zao ve dia inona no tokony hatahorako eo aminao e? Sady ianao koa ny afaka miaro atsara e. Sa tsy maharo ahy ianao raha sanatria misy zavatra miseho? Matoa mitondra anao aty dia tompona andraikitra amin'izay zavatra mety hisy rehetra. Mahafinaritra tokoa aloha aty e. Na dia izao ety an-dalana izao ihany aza. Tafainga maraina ihany sika. Nefa mbola mivaly maraina izao. Raha izao izy no tsy aty dia ahoana ary faly? Ao izy fa andeha ho aizy. Sady tia mamboly izy no tia miompy. Mino aho fa sahirana amin'izany izy. Aleo ajanontsika etsy ny malimalika etsy ny fiara dia avy eo tsika no hitazana kely ery amin'ny ry tanàny ry. Eto. Ao, midina vetivety aloha ianao e. Ahoana ny fahitanao ny manodidina? Tena mahafinaritra kosa aty ry faly a. Jereo ange ny tanimbary fa mahafinaritra ery no mijery ireo mponina manao zavatra eny rehetra eny e. Dia hitanao ry tanàna somary miorina anteza tendrombohitra ry. Eo no mipetraka ry feno. Azo atao hoe ambanivohitra tokoa ilay toerana nefa be tanàna. Sady amin'izay tonga eo an-toerana mihitsy ity lalana raha izao fahitako azy izao. Tonga eny mihitsy io ka. Andao amin'izay tsika andeha. Mba nafinaritra fotsiny nampitazana anao teo. Afaka minitra vitsy tsika dia tonga eny. Fiarany paly ve ty tonga miditra ny tanàny ty? Tena izy mihitsy ty ka. Fa misy nary ny tonga salasalam-potoana tahaka an'izao izy. Ha? Ary izy haingo mihitsy ty ha? Aleo aloha anatonako eny e. Aiza kosa moa no andehanana ety tanimbary ety. Ao le tsy zalato izy ny asa fa aleo aloha amonjy vetivety andretsy vahiny tonga retsy a. Zay e. Dia mba jejereo kely ny rina ny gana sy ny giza sao dia lasa manaraka ny molona. Feno ve ty manantona antsika ty ry faly? Tena izy ty. Fotaka hatrany ambony ka hatrany ambany marina. Zay ary le efa nilazaiko anao ry haingo. Tsy ampozinao mihitsy no aho hoe ifeno ilay tsy kasihan-dalitra any an-drenivohitra iny rehefa aty ambanivohitra aty. Jereo anie. Mba salasala-potoana zany nama. Marina e. Manina olo tsy manina hono dia aleo izay no manantona e. Foto-kazo vorona tokoa se dia izay manina no manantona. Raha se ihany tsy mba tsiaro anay sy haingo mihitsy ny hoe mba misy olon-droa manina sy mila fanampinsihany ihany e. Bonjour ry aloha ry haingo a. Manao any se fa tsy loazanareo manatsafa eo fotsiny. Tonga soty aminay ky ry haingo a. Hosorako tantely sa ronono ianao? Iny fotaka amin'izay iny aloha ositra azy. Aiza kosa e. Fa izy ty se ty kosa dia efa tsy miova amin'ny sango mahery io a. Efa tsy mahataitra atsony re izany ry feno a. Fa jerenge ty ianao e. Marina raha nampoiziko hoe ianao no iosopotaka toy izao. Tsy mampino a. Tena tsy mampino tokoa a. Izany aloha eo ihany fa ahoana ty salasala-potoana anareo roa ty? Manina ny se zay dia mamangy. Mba tsy niasa fa reraka loatra dia nakandro tsesana. Mba ahafahako mandinika ny raha rana saingo e. Izy moa nandalo tany an-trano omaly dia nilazaiko hoe mba makandro tsesana ihany koa. Dia izao zay miara mamangy an'se zao e. Ka manahoana nefa? Vonina sy efa milamina daholo ve zany rehetra? Vonina ve indriry haingo a? Ny vonina aloha vonina e. Fa dia miandry ny fotoana ny sisa. Izao ary aloha e. Manahoana ny programanareo roa? Miverina izao ihany ve rehefa vita ny resakitsika sa ijanona dia rampitso vao miverina? Afaka mampiaraka ny sakafo atsika telo mianadahy mantsika io. Zay aloha efa vonina ny atory raha tsy dia anahirana ny se loatra e. Inona moa tokony anahirana amin'izany ry faly a? Ny trano malalaka, ny fandriana misy, ny sakafo izay hoanina sy dadabe ao hoe raha tsika mihinana. Tsy dia manahirana mihitsy zany na dia kely azy. Izaho moa impirina efa mba nanafatra an'se hoe ho eto aty haingo.
dia mba manao fialasasatra kely aty tsika zao zany vao mitady rahanse zany ka izao ary aleo aloha metraka kely anjalam-piasa retsy a dia avy eo miara-motsika teny mianadahy. Ka tsy hanahirana amin'ireo mpiara-miasa aminao ve zany ry Feno? Tsy manahirana zany e. Izaho anie mba manampy anjala fotsiny fa mpikaramy zareo reo e. Ampanosoetsy aloha etsy ny fiaransery faly a dia aleo ampidinao anaty garazy eo avy eo fa manjary kitikitian'ny ankizy mantsika. Izay fa tsy hoe lahy e, any an-trano tohiza nandresaka rehefa avy eo. Aiza ry dadabe a, manambahiny sika e. Mandroso fa atiany ahy e. Fa vahiny iza no tonga salasala-potoana ry Feno. Namana tsy mifakafoy amiko e. Avy any an-drenivohitra any dia tonga mba mamankatsika mianaka aty ambanivohitra. Andao Mansory izy roa. Mansory fa zay dadabe no ato zao. Tsena vahiny marina izy zany ry Feno a. Vahiny tsy mifakafoy amiko reo e. Izy no dadabeko izy roa izay mianaka zany sisa mipetraka ato amin'ity trano be ity. Manahoana ianao dadabe? Manahoana tompoko? Salama tsara aho rakizy a. Zao hitanareo efa mereraka zao e. Somo fa mba misy any Feno mikarakara eto e. Raha tsy izay dia ho sahirana rery aty ambanivohitra aty angamba ny tena. Marina ihany aloha izay teny dadabe zay fa izy aloha dadabe natao hoe faly dia izy kosa natao hoe hiaingo. Izy reo moa zany mpifamofo e. Ary tena mpinamana hatramin'izay izay teny mianadahy hatrany am-pianarana. Ary hatramin'izao dia mbola mpinamana tsy mifakafo mihitsy izay. Tonga mba haka-rivotra kely aty amintsika hono izy roa e. Mahafinaritra rehefa mahay mifankatia ianareo ro anaka isany. Tsy misy ambony sahala amin'izany anie raha mbola velonay eto an-tany e. Misaotra amin'ny tsy fanadinoana ny namanareo ry izy roa. Fa dia io moa izy tamana aty ambanivohitrako ka mandeha ihany ary ampandrosoy ao an-trano fandraisam-bahiny aloha izy ireo e. Zahako aleo hijery sakafo sao efa nahamasaka i mamarazanany. Eny ary dadabe a. Ao fa andao ary andao androso ato amin'ny efitrano fandraisam-bahiny kelina eto aloha nareo roa rehefa avy eo hita ihany nataontsika. Izay se no fodianay aty amin'ny sery faly a. Nanapa-kevitra mantsy izay fa ise no atao vavolombelona avy aty amiko. Mino aho fa tsy ho lavin'ise zany amin'ny mahampinamana tsy mifankafoy atsika. Ka izany no antony. Ka manantena ny fahafahanse anao izany izay saingo e. Eny ary ny fotoana volamena mitongava fa vononay joro vavolombelona fitiavanareo roa ary izy roa. Ianareo aza no isaorako nametraka izany fitokisana izany amiko. Zao anakiry aingo. Eny e, ianao ny saorana ny Feno satria na ny angavy anao aza anie izay nefa tsy nanaiky ianao dia zava-poana izany e. Hita tokoa izao fa tena mpinamana nareo sy faly. Ny faniriako manokana dia mba ahitanao ihany koa ny anjara omen'Andriamanitra anao e. Andao ary aloha ianareo roa mba hoentiko ijery tanàna e. Efa tonga aty ihany ve tsy aloha mba mitsitsidina ambanimbanivohitra eny e. Sady mba ararotina ihany tokoa ny mifoka-rivotra madio aty ambanivohitra aty. Arinakaiza aloha dadabe teo e. Mety ao an-dakozia ao ihany angamba izy ka. Manara-maso sakafo anjala-piasa mantsy satria efa toantoandro ihany ny andro. Hay ve efa nalanareo telomena e. Za koa vao nandeha fanirazana nanatitra sakafo anjala-piasa any. Andeha mba hitondra azy roa reto hitsangatsangana kely aloha dadabe a. Vahiny mandalo aty amintsika izy reto ka aleo mba pahitana izay tokony ho hitany e. Ndao ary fa za koa ngamba hidina kely eny amin'ny eny any rehefa avy eo. Fa aza dia hoentinareo ro lany amin'ny toerana sarotra loatra io zanako vavy io a. Sady aza dia mahasariva loatra moa ry Feno a. Eny ary dadabe a, zay tsy andeha lavitra fa mba hijerijery kely ny fambolena sy ny fipitsika eny amin'ny manodididina eny ihany ka. Zay fa lasa aloha zay a.
hoe tsika no mipetrapetraka sady eto malomaloka no mahatratana manodidina ihany koa e. Na nahoana ny fahitanareo ny aty ambanivohitra ry roa? Ny aloha ny tena nisafidy ny saiko tamin'ireny toerana natorinao ireny dia ny fahatsapako ny fitiavanao mamboly sy miompy. Dia tsy misy mangalatra ve izany ry feno ireny omby be roa afara eny? Eno ary se, nefa anie dia lavitra ny tanàna e. Raha ny amin'ny toeran-kafa aloha dia mety iseho izany fa ny aty aminay mantsy samy mamahy omby avokoa ny ankabeazan'ny mpiompy dia mba hita hoe milamindamina. Raha sanatria ka misy izany dia olona mety mandalo mangalatra, nefa dia lasa lavitra matetika izy ireny dia tratran'ny olona satria mirahina loatra ny olona ety. Ny mahagaga indray dia tia se tia miompy sy mamboly, nefa ny zavatra ny anarany sety izany mihitsiny. Sarotra ny hery feno ny manolo-pitiavana aty ambanivohitra aty e. Tsy ilay fitiavan'olon-droa no tiako lazaina eto fa ny fitiavana onona sy toetra tia mihitsiny. Ny tanora mantsy amin'izao fotoana izao dia mifaninana miakatra eny an-drenivohitra eny teo mpiasa birao daholo, nefa se tito mifanohitra amin'izany no hitako. Manana daholo izany voalazanareo izany. Ekeko fa manana ny diplômako tokoa, afaka mipetraka sy miasa eny an-tanàn-dehibe, nefa voalohany aloha ariko amin'izy ary ty toerany ity. Ny faharoa dia ny tsy fahitantsika malagasy. Tsy hoe moa izany isika malagasy angamba no tiako tenerina fa ireo mpitondra mifandimby-keto no marimarina kokoa ny tiako amolazaina e. Ny tsy fahaizan'izy ireo misarika ny mpianatra ho tia ny tontolo ambanivohitra hatramin'izay no tena tsy ampy. Nefa lazaina fa ny 5,valopolo isan-jato malagasy dia tantsaha avokoa. Amiko izany raha tiana ny ampivoarana ny farim-piainana eto amintsika izay firenena miorina amin'ny tontolo ambanivohitra aloha hatramin'izao, sy mponina miankina amin'ny sakafo amboleny toy ny vary izay foto-tsakafontsika voalohany, dia ny sekoly mifanaraka amin'izany no tokony atao miroborobo tahaka ny ambositra izao dia tsara ny fisian'ilay sekoly ambony ampianarana ankizy mikasika amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Inona moa ilay anaran'izy teo ry haingo? Istram, le miorina ery Akorombe iny? Tena io mihitsy. Ireny izao no hitako hoe tokony ho hamparitaka manerana an'ireo faritra romborompolo. Fomba fijeriko ihany izany fa tsy voatery hitovy amin'izany ny fijerin'ny hafa. Ka inona moa no mahatonga nanazava lavabe teo? Fa izao, rehefa hain'ny olona anankiray ny mikisy manolokolo io tany ambolena io dia tokony atsapy izy fa tsy maintsy hamaro-pitiasika io tany io. Izay karakaraina izany, asiana zezika, hidorana fahatany ny tany, ambolena masomboly izay tokony ho ambolena eo aminy, dia tsaroa fa tsy maintsy hamokatra betsaka ho azy ilay tany. Fa amin'izao fotoana izao nery izy dia ny mifaninana miakatra eny an-drenivohitra tokoa no malaza e. Vao mba nahita fianarana kely ny sasany dia te handray angady na handray arina hitaona zerikitsony. Rehefa midina eny ambanivohitra aza moa ny sasany amin'ny fotoana n'ireny fialan-tsasatra ireny dia ny manesy ireo izay mba mipetraka sy mamboly indray aza no taony. Lazay ny fa maimbo angady izy ireny tambanivohitra sisy e. Nefa tokony tsy ho adino fa mbola ireo maimbo angady sy miosina tainombo ireo no miantoka ny sakafontsika. Angamba moa ny manam-pahaizana afaka hinana ny taratasy ny eo ambony latabatrany na ny ordinateurany, ny vary, ny mangahazo, ilay vokatra rehetra miakatra avy aty ambanivohitra no maintsy hohanin'izy ireny. Tena lalina tsy takatry ny tsy mandinika izany resaka izany ry feno Fa inona izany no tsy nianaran'ny sy mikasika ny fambolena sy ny fiompiana ry feno Marina na ireo nianatra manokana mikasika an'izany aza tena vereziny se Fitiavana ny antony izy roa. Mba tia ampiseho amin'ireo olona ety ambanivohitra koa anie hoe tsy mahamenatra izany mahatapay izany. Izay no antony. Ankoatran'izany moa dia mitiavako manokana ny fiainana ety ambanivohitra ety. Ary io ranony koriana ery ambany ery io very feno azo ilomanosana? Tena azo ilomanosana tokoa io. Matetika rehefa avy miasa zahay dia eo no milomano sady mba misy toerana fanasan-damba koa e. Tsy dia lalina loatra ilay izy fa eo ihany. Raha tsy efa somary hoe hariva tsy teo mianadahy dia netiko eny nareo. Andao sika handalo etsy amin'ny dobokely etsy ambany tanàna io e. Eo mantsy no hoalaina ny zanatr'ondry izay afindra ery amin'ilay tanimbary nahitanareo aty io. Tena tsoriko ry faly fa tena fabizaka tanteraka. Tsara naovana lendidepaka ty Manina kay moa raha manao lendidepaka ty tokoa nareo roa e. Izany miantoka andrevy rehetra, afaka mitony biby sika, na mitony akoho, na mamitana dia manao trondro frity, ny salady sy ny voatabia misy ataontsika tsindriny. Angamba vavony nandrainareo izay sy dadabe. Aleo aloha joniana fa dia efa eno izay ny sosokevitra e. Rehefa tsy tonga aty ve izay amin'io tsy ho hita eo ihany ny manaraka e. Okey are, miankina aminareo roa ihany fa andao sika aloha fa efa mitolaka miankandrefana ihany koa ny masoandro. Sady mba maikaikarakara ny sakafontsika sy hariva sika teo mianadako.
Inona izao ny sakafo tianao atao ry Aingo? Raha izao sika no afaka mahazo an'ireny pirony ireny dia tena tiako ry feno a. Tena ho afa-po tokoa ianao raha izay aza matahotra ianao. Fotoana ny mantsy izao aty ambanivohitra. Tsy indrirena eny tia pirina fa atra ty ihany koa. Dia misaotra amin'ny fandraisana nataonareo ry zahay ry dadabe a. Tena nafinaritra sy nafapo tokoa e. Amin'ny manaraka indray izay miverina aty e. Eny anaka, nareo koa moa no isaorana araka ny lazaiko malino hoe tsy manadino namanareo aty ambanivohitra aty e. Dia henoko ihany koa moa ny resaka ireo telo mianadahalina ireny. Ka dia mitsodrano anareo ho tafita soa amin'izany faniriana tsara nananareo izany aho. Mahaiza mifandefitra, izay ny tena lakilehan'ny fitiavana, indrindrindrindra ny fifampitokisana, mahaiza mifampatoky anaka. Io matetika no maharava ny tokantrano maro a, mahaiza mifampidinika e. Izay no afa-tsy dadabe fa dia manana ny tiotrosikaly e. Misaotra indrindra dadabe a, dia mba ho tratrantotra noho izao koa ianao e, ho vangivanginay rehefa matsiaro. Andao ary atero kena tokotany amin'izay nareo roa e, so tratra toandro eto. Dia izay izany fa miandry fotoana izay hanafaranareo ahy aho a. Amin'ny herinandro ihany dia ho tonga aty aminao ny taratasy. Izay ary fa veloma ianao dadabe a, amin'ny manaraka indray. Veloma rakizy a, Andriamanitra ane hitahy anareo. Mahafinaritra no mitazana azy telo mianadato kite hifandao. Salama re rakizy a. Ianao ve langamba mahatsapa hoe varimbariana izany olo tato ato e? Tena tsy ahitany teny mihitsy izy. Tsy azoko hoe maninona ary. Zavatra mba sindra mandalo kosa angamba izany e. Izahay manakaza rehefa sindra tafajanona ato trano ireny dia miresaka tsara amiko izy koa. Na mba mety misy zavatra manahirana azy koa e. Tanora toy ny tanora rehetra kosa anie izy e. Fantatro izany e, fa tsy fanao mihitsy kosa aloha izao e. Te hiteny aminao aho hoe maninona moa raha mba anontanianao izy. Rainy a, tena mampanahy mihitsy anie izy io ka. Aiza nefa izy izao e. Ao anefitraniny ao izy e. Ao ka ary amonjy azy e. Lasa ho an'ny vetivety ary aloha a. Andao ary e. Fa maninona ny tinoro? Fa marary ve ianao e? Tsy marary izany ary dada, mba makasaina sy mila fahanginana fotsiny a. Ka ny reninao anie hono mba te hiresaka aminao e? Rehefa avy eo fa mbola kamo aho e, sady mbola misy zavatra ataoko koa. Ka aiza rery nozy izay zavatra mahasahirana anao eo? Ilaozanao matory fotsiny. Ary ino ty boky nentananao ity? Mba azoko jerena ve? Ireo mipetraka amin'ny fitoeran'ireo betsaka raha hijery dada e. Ka ity aminao ity mba tiako ho jerena e. Dada, mba miangavy anao indrindra raha azo atao, ao ka mba ho rery aloha ka. Eny ary, nefa tsarovy anaka fa ny alahelo tsy zaraina mikavana hono anie ka mamparary e. Andeha aho ary manaja ny fangatanao anaka. Tsarovy anefa fa eo foana izahay sy reninao. Raha misy manahirana na mampalahelo anao, izay ary fa lasa. Manao izy ao rainy a? Tena marina ny teninao raha matoa. Misy zavatra hitako hoe mahalasa ny sainy. Ary tsy vitany hoe mahalasa saina azy fotsiny ihany fa tena mampalahelo azy mihitsy. Fa ahoana ny teniny taminao teo rainy a? Nilaza tamiko izy fa mba mila fotoana isiany fahanginana hono eo aminy. Niangavy ahy voaka izy ary dia lasa tokoa. Inona marina ary ny zavatra mety mahazo azy. Ka sao dia tokony hijerena any amin'ny dokotera ary izy.
Koa ny mieritreritra an'izany raha matoa e. Aleo misoroka toy izay mitsaba. Tato anatin'ny herinandro izay dia tsy nahita azy mihitsy. Mahalahelo azy nefa nifoky satria tia azy aho. Tsy te mifity amin'ny olon-kafa intsony aho satria izy no nanokatra ny fitiavako tao anatin'ny torimasony. Misy manantena nefa fa mbola eo na sy afaka ifampiresaka aminy indray andro any. Eto aho dia miantsy mipitika mangina aminao ry foko. Mety ny fahaza mitroatra. Manana fitoniana raha sendra alin-drano. Ny hotakotakao aoka mba tsy ho sarinaty fa tsy hanolatra tsy ho atsy. Aza mitomany ny fotakentonoza fa hampanjino no avy. Ny fahanginanao no fanantenanao. Ny ororonao iangaviako mba avadika ho hira. Hira iantso ilay fitiavana izay ho vokarinao anaty fitoniana. Foko mitonia. Noro, inaka ianaka no mahazo anao e? Ary andeha ho aiza moa ianao no miomana toy izao sa andeha hianatra? Izany ery mama tsy maninona mihitsy e, fa mahagaga ny mahatonga anareo sy dada heritreritra hoe marary. Zaho aho izao hitanao salama tsara izao, maninona kay aho izao e? Sa ny fanginako rery tao anefitranoko tao ny ilazanareo fa marary aho? Ka tsy toy ny fanaonao intsony ny zavatra hitanay amin'izao fotoana izao e. Tsarovy ny hery Noro fa tsy manana afa-tsy anao anie izahay e. Raha maninona moa ianao dia aiza ny tany alainay mivady e? Halamino ny sainao ry mama, tsy misy atahoranao ny amiko. Lazao izany koa dady e. Izay aloha fa mba handeha voaka kely ihany aho e. Aza mieritreritra nareo fa tsy ho ela dia miverina ka. Izay mama malalako bisous. Eny ary anaka. Ary aza dia mijanona riva loatra any moa e. Mba miramirana ny saiko rehefa mba mahita n'ity zanako ity. Mavitribitrika toy izao. Tsy ilay nahitako azy maly mihitsy e. Fa anakaiza Noro teo? Mba lasa mivoaka kely ihany hono izy. Ka tsy hanahirana any ve izany raha matoa? Raha ny fahitako azy aloha dia toa salama tsara ihany izy ka. Tsy ohatran'ilay nahitantsika azy maly iny. Tsy ho ela any hono izy fa mba hivoaka kely fotsiny. Ary ny tena izy hoe teneny dada fa tsy maninona hono izy. Sady navitribitrika ery nge izy lasa mivoaka an'izay e. Ny fahitako azy iny raha matoa dia efa manao fitiavana izy ary izany mahavarim-bariana sy mahalasa saina azy toy izao. Mety misy olana amin'ilay olon-tiana izy dia izay no ahitantsika azy mety hatrany irery toy ireny e. Izaho koa nefa somary lasa nieritreritra n'izany andra angahy. Fantatro tsara ny lanjan'ny fitiavana. Indrindra raha vao manomboka izany e. Satria vava ny zanantsika dia ianao no tokony hanao izay hanakekezana azy bebe kokoa. Matetika mantsy ny mifanakaiky kokoa ny fony zanaka vavy sy ny rainy. Dia torak'izany koa ny fony zanaka lahy sy ny reniny. Ka sao izay no tokony atao mba hanampitsika azy. Marina tsy azo lavina izany raha matoa. Ao fa manomboka androany tokoa dia ataoko izany. Tena tsy mbola mazoto andeha miasa mihitsy ny ane azany e. Marina tsy tena mbola lasany amin'ilay tsangatsanganana kely ny rahanay telo mianadainy ihany ny saiko. Roviana indray nefa izay saingy vao ho tafaverina any e. Rehefa manatitra ny taratasy nga dia aleo miaraka any nefa ve tsy ho depense be izany. Ho hita eo ihany amin'ny manaraka e. Aleo aloha hijanona kely eto hividy glasy fa tena mafana be koa izany andro izany ka.
Fa tsisy veritazako ry e. Marina tena izy io. Dray rery foko. Manina no misamboaravara toy izany ianao? Aza mora mitoman'ny fotakentononja moa e. Mitony. Ndeha aloha hividy glasety fa tena mafana be koa izany andro izany. Manahoana tompoko? Manahoana ianao mademoiselle? Ao mandrosoa ianao fa efa nahazo aka. Tena mafana be loatra koa ny andro dia aleo aloha mba mihinana glasy e. Misaotra tompoko. Tena mafana marina ny andro a. Sa ve mety anao tany korany e? Raha tsy diso angamba tena volonandro izao ka. Efa ho lasa kosa ny fahavaratra. Eny ary aloha fa ilaozako ianao mademoiselle. Eny ary tompoko. Misaotra tamin'ny fanajana ho aty eo sy ny resaka fony fanaovana. Tsy misy isorana akory izany ka. Ny vehivavy nefa najy. Mandram-peona ianao? Eny ary tompoko. Ohatrinona ny volanao teo fa aza koa andeha? Arivo ariary mademoiselle. Ty ary dia misaotra e. Tena marina ny voalazany teo. Tena volinandro marina izao. Efa mampantsiaro sady ny volinandro paka sy ny alatsinainy paka. Sambatra ihany ny olona efa manana ny fandaharam-potoanany amin'izao fiandrasana amin'ny paka izao. Izany efa ity tsy mba hitako eo aiza, ary iza mba hiarahako. Raha izao mantsy izy mba afaka miaraka amiko dia tena ho faly tokoa. Tena mafana loatra ny andro. Ndeha aloha haka taksi etsy fa sao tratra toandro loatra ka mitaintain indray izy mivady. Inona hono laoka ny karakarain'i mamao? Mba tavaika mantatra raha fantatrao e. Sarotra be ny lalako azy fa tiako daholo nefa izay vitanao ao e. Falifaly ny zanako izany e. Mba azo mamafantarina velonina na falifaly ny zanako tany e. Tsy dia misy inona fa mba toy ny olona rehetra rehefa mivoaka ny velany dia mba mahazo rivotra e. Sady tsy dia hitako koa nefa hoe inona ny mahafaly hafa faly fotsiny amin'izao aho. Tsara izany rehefa mahay mamalifaly ny tenanao toy izao ianao e. Ay ve efa tonga ato ny zanako e. Dia inona ny mba voandalana nentinao ho an'ny dada? Asa aloha raha tianareo sy mama fa tizy naturel alagastro ty no nentiko. Mafana loatra mantsy ny andro dia ty no nentiko sady glasé tsara. Misaotra zanaka, tena mety amin'izao andro mafana izao tokoa tiako. Zahay aloha fa hakaina kely any an'efitrano koa e. Mandra-pamasaky ny sakafo. Eny ary, antsoina ianao rehefa vonona ny sakafontsika e. Mahafinaritra loatra kosa izany volinandro izany a. Afaka roa andro dia atao ny raha rahana isaingo. Efa ela tokoa izay no niaraka. Maro ireo sedra sy fankam-panahy efa nodiavinay izay, saingy tsy nahasakana ny fiarahanay izany. Tiako izy raha teo koa tia. Iroso amin'ny mariazy izay amin'ny sabotsy ho avy izao. Efa vonona daholo ny fiomanana rehetra na ny toerana na ny fianakaviana avy amiko sy ny avy aminy. Ny andro sabotsy anatotosana azy sisa no andrasany. Efa lasa ihany koa ny taratasy fanasana ny fahatongavan'ny finy dia ilay namana tsy mifankafo taminay saingo hatramin'izay. Ao ihany ve izy izay sa mety mbola lasa nivoaka? Aza hitako ka lasa nentina mety lasa nandefa taratasy fanasana any amin'ny feno. Ka toa mifono varavarankely. Mety ao ihany izy angamba. Faly a. Faly a. Voa ihany fa aza ihany e. Andraso fa ho avy ahy e. Tena saroposana izy izany. Manahoana ny seriko? Salama tsara fa ianao no manahoana? Faly mandray anao ampitiavana atao tokantranoko ahy. Mandrosoa ary ny seriko e. Dia mba inona hono ny ataonao rery ato an-trano ato e? Inona moa fa dia mandamindamina sy mandinika izay tokony atao aorianan'ny mahaseliban teny e. Ao mipetrapetra ianao e.
Misaotra e, fa misy zava-pisotro mangatsiatsiaka nga ao amin'ny frigonao? Ie, misy eo ka. Tonga dia alay vao fa zahaka zavatra vetivety atoroko an'lahy. Dia zaho koa mba hisotro Eny ary e, fa zavatra inona nefa izany? Hitanao ty? Ity no sarin'ny trano ataontsika rehefa vita soamantsara ny raharantsika. Manahoana ny fahitan'lahy azy? Tsara be ka. Iza ilay tsony nampanaovy ny lahin'ilay plan? Inženierana BTP namako izay no nampanaoviko azy. Sendra tafaraka izay roalahy no naharesaka io taminy ary dia izy nilaza hoe aleo ataoko. Raha olona hafa aloha no nampanaovina an'ity dia tena vola be. Fa noho izy namana dia izay hafaliam-poko no nomeko azy. Zany ve? Izay anery fa aloha mahafinaritra ny hoe mba misy namana niara-nianatra tamin'ny tena koa mba tafita e. Satria afaka mifanampy amin'ny fotoana tahaka izao. Fa inona ka izao ny ataonao? Maninona raha mba miaraka mivoaka vetivety isika e? Mba ho any amin'ilay olona nampamboarana ny akanjoko dia avy eo ametraka fotoana amin'ilay mpamboatra volo. Tsy dia misy zavatra ataoko ka. Miandry ny fahatongavan'ireo fianakaviana fotsiny sisa no ataoko dia izay. Satria dada sy mama mantsy milaza fa ho avy androany. Nefa mino aho fa mety ho harivariva any izy ireo vao mety ho tonga. Sady tsy tiako mbola andrera tena be loatra koa ianao amin'izao andro vitsivitsy mialohan'ny mariazy tiako izao Rehefa misy zavatra tsy maintsy ivoanao dia miantsoa dia alaiko sy ateriko ianao fa tsy mety ka. Okey chérie-ko Izay anie no tena tsy hafizako an'ity chérie-ko ty e. Andao ary fa efa tsy misy zavatra ataoniko intsony ka. Ndao ary. Tena mila tsy ho tantoko mihitsy izany hetsika mifoka izany. Malahelo sy tia hita azy foana. Aiza ireny mety ahitako azy e. Tena nahatsiaro sambatra ery aho omaly nahita sy tafaona taminy. Henoko ny sinda ny vesatry ny ororon'ny foko sy ny ahihany fitiavako. Ndeha aloha hividy gazety eto mba handaniana andro any an-trano ka. Indraindray mantsy dia tena ohatry ny tsy ho laniko izany mihitsy ny androko. Ary toa tsy ny anarany ve ty hitako amin'ny gazety ty? Tena izy ty. Tena izy ty e. Dray, ary maninona ary aho izany? Tena fanina izany Andriamanitra eo. Vonjeo aho e. Aza velanao vezin'izao zavatra mahazo azo aho e. Tena fanina mihitsy aho izany. Aleo aho monjy hipetraka etsy ambony seza etsy. Fananiana tandrera nga ty zanako marina tsy ho fatifaty foana any am-pandehanana any mihitsy ny raha mitoy izao Ka tsy haiko mihitsy anie hoe inona no mahazo azy. Iny zavatra nambaran'ny dokotera teo iny izao no azoko lazaina hoe mety ho marina. Fa inona koa no lazain'ny dokotera e? Nolazainy fa karazana aretim-po no mahazo azy. Ka rehefa misy zavatra mampalahelo na mahatezitra azy dia mihetsika eo aretim-pony io. Laza koa izy fa vokatry ny resaka fitiavana nefa ny tena akabeazan'ny zavatra miseho toy izao ary ny zazavavy ny tena mora voany. Dia inona nefa no tokony ataontsika amin'izany? Sao miditra amin'ny zavatra hafa anie izao ka tena mampanahy mihitsy rangahy e. Aoka aloha sitrana izy dia anontaniako moramora rehefa afaka miresaka tsara. Io izy fa miantoka. Aleo manantona eny e. Ary ohatry miteniteny anie izy izany. Andraso hoe ho ainona izay lazainy. Aza miteny mihitsy ianao. Tiako izy ary tsy tiako lasa n'olon-kafa fa harery. Raha oviana vao afaka eo indray izahay. Tea miaina sy teo finy mafy aho. Tiako izy e. Nefa maninona no tsy marina izany. Tsy avelako lasa n'olon-kafa izy e. Harery izy. Io fa natorin-dray izy. Tena marina ny tenin'ny dokotera raha matoa. Aretim-po vokatry ny fitiavana no mahazo azy. Ka iza nefa ny olona miaraka aminy?
Sao dia mba efa mba nolazainanao kosa ary izany na mba efa hitanao e? Hatramin'izay ka hatramin'izao mbola tsy nahita ny noron'ny resaka na mba nisakambina tamina tovolahy mihitsy aho. Asa na dia izay any amin'ny tsy hitako angamba. Ny tena olana koa nge dia izy ity tsy mety milaza mihitsy rehefa anontaniany. Inona ireny ataontsika rangaho? Tsy manana afa-tsy zaza io nge tsika e? Raha sanatria ka maninona moa io dia aiza ny tany alentsika? Aza mbola mieritreritra izany ianao e. Aretiko ohatra ny aretiko rehetra ihany io. Avy aloha aloha izy atory dia hita eo ihany izay atao rehefa avy eo e. Indray ariko. Izay aloha dadabe fa andeha hiakatra vetivety aho amin'ny sabotsy avy izao mantsy no karakaraina ny mariazin'ire namako nandalitra aty ireny. Dia aleo miakatra androany aho satria sao mbola misy zavatra ifampidinana amin'izy ireo ihany koa e. Efa napetrapetrako amin'ny rindrina daholo ny asa izay zavatra tokony atao dia mba manara-maso izany sisa no ataony dadabe. Aho koa moa tsy dia haritra loatra any anefa amin'ny alahady ihany dia miverina. Eny ary anaka fa dia mirary ihany se ho todrosoa ary mampitondra ny tsodrano azy roa amin'izao fanorenany tokantrano izao e. So adino se ary ilay vorontsiloza hoentina azy ireo e. Atsia ambadika atsy. Eny ary dadabe efa nasaikina ampidiro lendrina ao anaty fiarao ka. Izay ary fa lasa aloha fa dia mandram-peona dadabe Ndao ary anako. Firy moa izany sika no mamonjy ny am-piangonana ry faly? Raha ny resaka ny fanaovana instrument opéra aloha dia amin'ny raika ambin'ny folo e. Satria toa mbola misy anankiray ao alohantsika. Fa izao aloha tsika makany amin'ny commune dia avy any tsika dia miaraka amin'ny cortège makany am-piangonana e. Faly izany izao ifaly fa ho tanteraka ihany nofinofin'ny sehatra amin'izay ela kosa aloha izay narahanareo 5 heures marina izany e. Fa sofa teo se fa betsaka ny herisy ny olona samy hafa anatsiana ireny fa raha tsy samy manana fandeferana izay dia fa rava hely izao fifankatiavana izao. Se koa moa niezaka nanampy anay ka tafajory ihany tamin'ny farany. Tena marina izany. Ka tsy tokony hanainga amin'izay ary ve tsika aloha sao hanahirana raha misy fahatarana eny an-dalana ko? Fa hono dia ahoana moa izao ny fandehan'ny fiaratsika e? Ny fiarako aloha izany no mitondra ny semakany amin'ny commune dia rehefa tonga andray ilay fiara anankiray fa nohaingona nakany haingo no hitondra anareo roa makany am-piangonana. Dia ity anankiray tonako an'sety kosa izany rehefa tonga any amin'ny commune dia hoentin'ny chauffeurako fa za zany no mitondra anareo sainjo. Aleo za mihitsy no mitondra anareo ko. Andro anankiray toa zato ity mila mitandrina ihany mitondra fiarako ity. Tena misaotra se fa tsy ho voavalinay mihitsy izao ataony sy aminay saingo izao ka. Izay no mampinamana seha. Tsy misy tokony isaorana izany. Azo sokisana tsara ve aloha izany se mitondra amin'ny fiaranse io? Efa zatra izy ka. Andao ary aloha iantson'ny mama dia anaingitsika e. I dady izany no miaraka amin'ny fiarako. Fakaiky ony zareo dia ho izy tokoa ve no atao mariazy androany e? Tena fifaliana ho an'ireto olona roa mandeha amin'ny cortège rehetra izao ny androandroany fa ny kovboay aloha indraindray mamitaka any izao mety misy olona mitomany sy malahelo amin'izao Inona koa ary izany resaka reto zazalahy reto izany? Aleoko etsy aloha etsy ny dia fa mahasositra mihitsy ny resaka ataony. Izay ve fakaiky iny? Tena izy ve? Tena izy marina. Zay foko. Maninona ianao no mitrotraka mafy toy izao? Fonjeo e! Fonjeo aho rera olona. Io ary le niteneniko any lahy teo. Tena torana ty vehivavy ty a. Vonjeo re olona! Torana ty marina! Tena tsy misy ilana azy ny bandy iny. Zesy tamin'ny cortège fotsiny. Tena izy re. Tena izy. Lasa ny malalako e.
Fanamina aiza ny tany alehako e. Fonjeo angamba voafitaky le zazalahy teo ty olona. Tena voafitaky le zazalahy tamin'ny cortège teo ty e. Vao nandalo le cortège dia voy izy. Fonjeo e. Fonjeo. Faly malalako. Nahoana ny teny lazanao ahy e. Mila ny fanazavana avy aminao ary faly a. Maninona ianao tsy miteny e? Iza ho ahy iny zazavavy torana tamin'ny fotoana nandalovantsika iny. Mamitaka ianao ry faly a. Aina izy an'izany tany dia tsy nolazaina mihitsy. Tsy vaniny ianao e. Mbola averiko aminao ihany ry haingo fa tsy nisy ary tsy nisy mihitsy na dia iray aza zazavavy niaraka tamiko ankoatranao. Tsy fantatro izay antony izany. Na izaza ne mba gaga hoe inona no nahatonga izany zazavavy izany ho torany e? Nandritry n'iny cortège-tsika iny? Tsy mino an'izany ahy e. Izao no lazaiko anao ry faly a. Raha tsy mazava amiko izao dia hisitaka anao aho. Sady afa-baraka hoe mangalatra ny an'ny sasany mbola voateniteny ray aman-dreniko ihany koa. Tena tsy rariny izao ry faly a. Ay ve izany ny anton'ireny fihetsika rehetra nasehonao tamiko ireny? Fihatsaram-bela tsy fotsiny. Haingo a. Miala ianao e. Mandehana, tsaboy izany zazavavinao torana izany. Tsy ilaiko mikasika ianao na kely aza. Lasa ianao mivoakany e. Lasa ho aho tsy mila mahita ny endrikao tsony aho. Tsy mety izany e. Ilaozako ao ny rery ato anao. Vadiko anie ianao e. Vadiko. Ka maninona ny fitana? Tsy mila e. Mandehana tsaboy izany olona izany. Rehefa tsy voaka ianao dia aleo any voaka e. Ary tsy verina ato tsony. Haingo a. Vao omaly dia omaly anie ny mariazy tsika e. Dia izao sahady ve? Tsy raharahako na voandroany azy e. Izany ihany neny inareo lehilahy e. Tena marina ny fiteny hoe boloky lahy homan-tseva, mamy ny ato finy aroa. Lasa ianao fa tsy mila mihaino ny feonao tsony ahy e. Mandeha any ianao ry faly a. Tena vonjeo le sy arifeno a. Tena afa-baraka anie le sy ahy. Tsy hitako tsony izay atao fa tena tahaka ireny olona romotra ireny mihitsy aho haingo. Soa azy efa mbola tsy midina fa tena loza letsy a. Loza izany ry faly a. Tena tsy napositro. Andaotsika sy aloha iona amin'ny any an-trano e. Dia aloha sika andalo any amin'ilay toerana voalaza fa natorana an'le zazavavy iny izay vao mandeha makany an-trano. So matsy mba mety alalatsika ny marina anytro. Ary ajanony amin'izay moa ty alahelo sy ranomasina izay ty fa tsy ahitana ny marina anie izao e. Tena afa-baraka eo amin'ny tany mamonina anie ary sy. Zavatra tsy nataoko izao nefa dia ndao ary sy a. Dia aleo mihitsy a ny fiarako no nitonananareo romaly no entintsika. Dia hitantsika eo izay zavatra mety iseho satria raha vao mahita an'ity fiara ity dia tsy maintsy hijerika sy. Izay no tsy maintsy ahitana ny marina. Ajanony amin'izay io ranomasina izay dia andaotsika andeha ary. Aleo atsika andeha miadana. Amin'izay dia tsy maintsy ho hitantsika seza zavatra mety iseho ity. O faly hita sivy ny olona entina eny ambony posiposy iny. Tena reraka be izy izany e. Jereo nge fa mitopy ety amintsika ny fijeriny e. Aleo misy aloha izany ety ny fiara fa mety dia misy angamba izany zazavavy izany. Aza mivoaka tato anaty fiara sy fa tsy ho anahirana amin'olona mijereo fa aleo any mivoaka sy hanontany azy. Mama, io izy. Io anaty fiara io. Io faly e. Io ilay olon-tiako. Lasany malalako e. Lasany malalako mama. Fonjeo olona fa torana ny zanako e. Torana ny zanako e. Fonjeo e. Tovolahy pamitaka e. Tsy maninona fa voafitaka anao ny zanako. Raha izao vitanao tsy maninona e.
andao posy hamonjy hopitaly aingana, andao tsy handeha. Tena izy zany ilay zazavavy. Tena vatany tsara faly. Ena hatramin'ny anarany aza dia vatany tsara. Grave be zany a. Dia andiso an'ny faly ve ny saiko hoe nefa raha niarahana ero lahatra amin'izay dia tsy tokony ho marina mihitsy zao satria tsy misy miafina izay tsy fantatro mikasika ny faly. Nefa raha ity fisoan-javatra androany ity ny jerena dia tena midepasy ahy mihitsy ity. Aleo aloha hiditra ao anaty fiara dia vita eo izay olona izay ne. Zao ny faly andao aloha tsika se hiala teto fa tena tsy mety ny mijanona maro teto. Ahoana ny fahitansehany an'ireny zavatra niseho teo ireny? Tsy mahalala azy mihitsy ny anka, ary mbola tsy niaona tamin'iny zazavavy iny na dia indray mandeha azy. Nefa dia fahitany tsara sesy ny anarany se, ary ny teny teo alohan'ny natoronanany aza dia ny hoe lasa ny malalako, faly malalako, fa ahoana izany e? Ka izany anery se ny tena tsy azoko e. Ahoana na lalàny anarako, ary raha andeha ary ataontsika hoe misy olona maniraka azy ianao izao miendrika sabotazy amin'ny fiarana isaingo dia nahoana nefa izy ny torana? Tena very ary sia, tsy hitako intsony izay fiarovan-tenako eo anatrehan'ny haingo. Se sisa ny fanafody anasitran'izao ratram-pitiavana izao e. Faly sody manafy ny zavatra mikosa aloha se. Tena marina ary feno tena tsisy lainga fenoko amin'ise mihitsy ne, izay ny tena marina e. Andao aloha sika andeha hody anatranonareo ary so misy zavatra mahazo any haingo any, ka izay vo anahirana eo ihany koa. Rehefa manaraka ho hitantsika eo ihany ny toiny. Lasa haingo ry feno aiza hoe aloha vakiko ty taratasina velany ity. Faly lasa aho satria fantatro fa navita aza ny mariantsika dia tsisy hafaliana sy fahasambarana mihitsy izany. Tsy te hifaly amin'ny alahelo zazavavy tahaka ahy aho. Asa narenao fa taorian'izany nahitany anareo nandalo tany amin'ilay toerana nahatorana azy omaly izany dia torana izy ary tsy tafaveriny intsony ny ainy. Mampalahelo any mieritreritra izany. Tena mpamitaka ianao. Tsy zakako ny ahitanao. Tsy te ho tratranao ato an-trano aho ka naleoko nandeha. Ody any amin'ireo ray aman-dreniko aho. Ary tsarovy anefa ry faly fa ny foko dia mbola mitempo fitiavana manginanao hatrany. Loza izany. Dia maty ve izany ilay zazavavy? Tena sarotirsea. Dia ahoana koa izany izao ny amin'ireo ray aman-dren'ilay zazavavy? Tena marina tsy mbola nahita fisoan-javatra toy izao mihitsy ary faly. Tena marina e. Tsy hitako intsony izay atao fa mba hampio ary sery feno tsy zakako izany hisaraka amin'ny haingo izany ka amin'izay zavatra tsy nataoko akory nefa dia tsy ino mihitsy izy ka. Izao no andeha atao aloha e. Mijanona aloha se ato an-trano dia aza mivoapoakaty mihitsy. Izaho kosa andeha ho any amin'ireo ray aman-dreny rehefa vita sy milamindamina fikarakarana an'ilay fanjovenana ilay zazavavy. Fa izaho aloha nefa tsy maintsy midina kely any ambanivohitra satria so mieritreritra dadabe. Avy any aho izany dia mivatana any amin'ny ireo ray aman-dreny ilay zazavavy ary taoko izay ahitana azy ireo e. Izay fa mahireza moa ise ny lehilahy tsy maintsy mandalo fisadrana saratra tahaka an'izao ry faly. Izay fa lasa aloha tsy ela faza matatro se ary tsaroa fa tsy hamela ny serery amin'ny zavatra tahaka an'izao aho. Manahoana nareo tompoko? Mialatsy indrindra moa izy mivady raha tonga atao atokantranonareo amin'izao andro mbola manjombona aminareo izao. Feno anarako tompoko ary namako ilay zazalahy natao mariazy tamin'ny herinandro ka nahatonga izao fahoriana tsy fidina aminareo izao. Tonga eto ary izy mivady tsy hamofo tamandry akory na tonga hamendrofendro anareo fa tonga kosa hampitraka sy hakahery anareo tamin'ireny fahoriana niatra taminareo ireny.
ka mba ho mariky ny fiarahantsika mizaka izay fahariana niatra taminareo izay tompoko dia indro misy fandraisana anjara tamin'ny fitsaboana sy ny fikarakaranareo azy indrindra tamin'ny nananareo alifarany vola 5 hetsy ariary tompoko ty avy amiko sy ilay namako. Tsy dia mbola afaka miresaka loatra izahay tompoko fa dia misaotra anao amin'izao fandrosoanao ato tokantranonay izao. Tsy afaka hanome tsiny an'iza izahay tamin'ny fahalavon'iny zanakay vavy tokana iny. Andriamanitra no namboatra azy ary izy ihany koa no naka ka tsy hanome tsiny anareo mihitsy izahay. Mikasika ity zavatra natolotra ao ity kosa dia misaotra fa voarainay ity ary ampitao amin'ilay zazalahy namanao fa tsy mitana heloka amin'ny mihitsy izahay mivady. Mivavaka ho azy ireo azy izahay mba ahorina tokantrano izy ary hanana ny koa sy kala ihany koa mba ho solon'izay efa lasana koa misaotra anaka. Misy zavatra mampalahelo ihany izy mivady. Efa navelanareo androso moa ka tsara ihany angamba nilazako aminareo ny zava-misy. Taorian'ny fahalasan'ilay zanakareo dia lasa nisitaka ny vadin'ilay namako satria natsiaro voafitaka hono izy ary tsy zakany ihany koa ny mifaly amin'ny alahelo zazavavy toa azy. Izany ve tompoko? Tena mampalahelo izany marina. Ka eto dia mila ny fanampinareo mivady amin'izay fomba rehetra mba hamerenana sy hamonjena ny fankatiavan'izy mivady ireo. Aza matahotra ry anaka fa vonona izay raha misy no azo anampinanao e. Ny saika mba angatahako aminareo mivady ary dia mba hamelanareo ahy raha azo atao ny hijeriny ao an'efitranony. Asana mety hety izay na tsy mety tompoko? Tsy maninona izany anaka fa afaka mitarika anao any izahay. Raha izay no mety ahitana vahaolana ampiravina ny tokantranon'izy roa kely. Ianareo mianaka angamba no makany fa aleo ay karakaraka fe hosotrotsika telo mianaka reveo e. Eny ary tompoko, ao fa tsy maninona fa efa eo tsy nadada hitarikako. Andao ary sika mianaka. Ao ka aloha voaiko ny varavarakely fa hatramin'izay nahalasa azy izay manko dia tsy mbola miditra tato mihitsy izahay mivady. Navesatra taminay loatra mantsy anaka iny fahalasana iny. Fa hono atoko mba manahoana nefa izy rehefa ataony efitranony ato ary tsy nisy aretina pahazo azy ve na hoe mety nitaiza azy hatramin'izay e? Izy aloha tsy dia mba nanana aretina nitaiza loatra ary rehefa atao trano kosa izy dia matetika ny toa malahelohelo izany. Indraindray lasa saina, masisika ary matetika izy no maka fotoana manokana tsy arahany aminay sy ny reniny. Inona nefa izany no ataony mba karazana fialamboly rehefa nijanona ato trano izy? Moa ve tia mamaky boky izy? Izany mamaky boky izany no tena tia indrindra rehefa mijanona rehetra ato trano izy, ankoatra ny manoratra. Ka mba azonao aseho ahy ary ve tompoko izay boky famakiny matetika? Ireto anaka. Andraso hoe mba ho raisiko, tsy maninona? Tsy maninona ka. Ilosako vetivety aloha ianao fa mbola misy olona tonga hitsapalahelo mantsy izany. Aza misalasala ianao fa azonao savaina sy jerena avokoa izay tianao jerena e. Misaotra indrindra tompoko. Andao ary fa miantso anareo ihany ary efa avy eo e. Azo hoe jerena ty boky ty loha. Ary feno sorasoratra misy ato izany ary ino ty boky kely eto ambany ondany ity? Andraso hoe ho jereko. Tena diary ny tomboko vavy ty marina. Ary daholo ny zavatra rehetra nandalo tamin'ny fiainany, ny fotoana rehetra nahitany amin'ny faly. Tena voarakitra sy voasoratra ato avokoa. Zaho izany vao mazava amiko ary ty no soratana ny farany tamin'ny taona tamin'ny Silomena. Andraso hoe ho vakiako. Androany 13 avril. Henoko va atao mariazy hono izy ajoatsy. Izany haingo izany hono no vadiny. Sambatra ianao ry haingo eo akaiky ny faly mandrakizay. Mitsotra anao ary faly malalako. Eny, tiako ianao na dia mbola tsy niaona tamiko mihitsy aza. Tsy manome tsiny ianao mihitsy ary any ambady ianao satria ny foko tianao dia tsy sanamborak'izany taminao. Sara teo vehivavy ka na dia manam-pitiavana anao aza dia nirakitra mangina tato am-poko no azoko natao. Veloma ary marena tokantrano ry ilay fantatro nefa tsy mahalala
tiako nefa tsy dia diary Noromahanitra. Zay vao mazava amiko ny zava-drehetra. Avitra ihany tokantrano sery faly. Angatako amin'ireo ray aman-dreny ty diarinao ty ary endriko vakiako anatrehan'izy mivadikely. Tsy maintsy manao izay ahitako any haingo aingana dia aingana ahy. Anohy dia noho ihany. Misaotranao Andriamanitra. Misaotranao ihany koa ry zazavavy mahantra, manam-pitiavana mangina ary tsy mba nisakana izay ho anjarany hafa na dia nanan'izany tao-po azy. Madria-bedana ny anaronoro. Dia zay re izy mivady ny zavatra nisy hitako tato. Ka asana mba mety ho avelanareo endriko ity diarin'oro ity. Ity mantsy sisa no hitako fa fanafody azy-tranana izao ratra-pitiavana miantro eo amin'izy roa kely izao. Tsara tsodrano anaka. Ento fa mila fanasitranana tokoa izy roa ireo. Dia miangavy anao koa mba ampitao any amin'izy roa any rehefa miravina tsara ny tokantranony. Fa mba maniry ny ahita azy ireo koa izahay mivady, indrindra ilay zazavavy hosolon'ny norokelinay. Dia misaotra sy midera ny herim-pony seto koa izahay ry feno. Iseny tena antoko izao firavonan'ny fitiavan'izy roa izao. Misaotra ry izy mivady ary aza matahotra nareo fa tsy maintsy tonga ko any tokoa izany afatra nataonareo izany. Raha vatany vao milamina ny raran'izy ireo ary amin'izay fotoan'izay dia hoentiko miaraka amin'ny fahatongavan'izy ireo aty ihany koa ity diarin'oro ity. Izay ary fa dia ametraka mandram-piona aminareo mivady dia misaotra indrindra tamin'ny fifanampiana. Misaotra tompoko. Eny ary sy veloma dia mahereza ihany koa. Eny ary dia misaotra ry anaka. Eny ary fa dia mialatsiny aminareo roa aho, indrindra ianao ry aingo, raha voatery tsy maintsy nampiverina anao ato amin'ity tokantranoko ity satria hitako sy tsapako fa mafy loatra ny onjam-pitiavana mianatra aminareo amin'izao fotoana izao. Tsy manome tsiny anao anefa raha nandray ny fanapakevitra iny ianao satria na iza teo amin'ny toeranao ka niaran-javatra toreny dia izay no tsy maintsy ho nataony. Ankehitriny anefa sahiko ny milaza aminao fa tsy nahavita izany faly sakaizako. Hatramin'ny ela no efa nahalalako ny faly ary tsy misy miafina izay tsy fantatro ny mikasika azy. Koa everiko fa ao aorian'ny porofo izay hoentiko hifarovana ny faly dia hiverina tony taloha indray mifankatiavanareo ary hiverina amin'ny tokantranao ihany koa ianao. Ho an'se kosa ry faly, misaotra tamin'ny fahadiovam-pona nananse hatramin'izay, indrindra ny fandeferana izay nasehon'ny se. Mafy tokoa ny nazo anse nefa tsy misy lehilahy tokony hitanondrika izany noho ny mahiray antsika se hatramin'izay dia izay maharary anse maharary ahy ary izay mahafaly anse kosa maharavo ahy. Ka tsy ho lava resaka fa izao no tena ny antsoko anareo roa ho aty tokantranoko. Mialatsiny aloha raha ohatra ka tsy tany amin'ny tokantranonareo no natao izao feonan'izao satria mba tiako kokoa mba aty no iantsonanareo taorenan'ilay taratasy navelany haingo anse izay nilaza ny fisitahany tamin'se dia nanao izay fomba rehetra hanavotako ny tokantranonareo aho. Niezaka nanontany olona ny toerana misy an'ilay zazavavy torana tamin'ilay andro nampiakaran'izay ny haingo. Rehefa tapitra nanontaniko daholo izay toerana mety nahitako na nafantarako na ny olona mety mahalala azy dia hitako ihany tamin'ny fotoana farany. Nandray atsara izy mivady ray aman-dreniny rehefa nilazaiko azy ny amiko sy ny momba ny taratasiny se sy ho zazavavy io. Nangataka tamin'izy ireo aho mba hijery ny efitran'ilay zazavavy ary dia navela malalaka. Olona tia mamaky boky Noro satria izany no anarany ary tia manoratra. Ny zavatra hitako dia asa soratra mampihetsika avokoa no tena tiany. Isak'izay teny manaitra na mandona ny fo dia voatsipika mena avokoa. Nanana boky kely fitahirizana sy firaketana izay zava-niseho tao amin'ny fiainana izy nalaintsona hoe diary. Isaorako ny hafa fa taona nahitako ny fanavotana ho anareo roa sy ny fitiavanareo. Ty ilay boky ty vita fony tsara tarehy ary teo amin'ny soratra nosoratany farany dia nisy an'ity somby na felan-draozy ity
miaraka mitatona ny ratany afarany dia ny datin'ilay andro anaovana rony mariazinareo dia ny 13 avril. Aleo vakio dia ianareo roa no miaino e. Androany 13 avril. Henoko fa atao mariazy hono izy atsoatsy. Zany haingo izany hono no vadiny. Sambatra ianao ry haingo eo akaiky ny faly mandrakizay. Mitsotra anao ary faly malalako. Eny, tiako ianao na dia mbola tsy niaona tamiko mihitsy aza. Tsy manome tsiny ianao mihitsy ary hanambady ianao satria ny foko tianao dia tsy sanamboraka izany taminao. Sara teo vehivavy ka na dia manampitiavana anao aza dia nirakitra mangina tato am-poko no azoko natao. Veloma ary marena tokantrano ry ilay fantatro, nefa tsy mahalala. Tiako nefa tsy tia, diary ny noromahanitra. Dia izay ry izy mivady no diary farany no soratany ity noro ity. Dia ilay noro izay ny tiany sery faly nefa tsy sahy sady tsy afaka nambolaka izany fitiavana izany tamin'isy. Mampalahelo tokoa izy satria na tiany sehy azy izy dia nokoboly mangina tao aminy izany. Drery noro, mahantra loatra tokoa ianao izany. Fona aminao ana dia tsy entsony azy ianao. Mamelahy, mifona aminao kia sheria. Faly mifona tamin'izay vitako taminao. Tsarovy anefa raha afaka fa fitiavana ny antony ireny, ka asana hanometsiny avy ianao. Mitsangana raha avako, tsy misy antony tokony hifonanao amiko izany. Zaza ny miala tsiny tatoa ka nampitondra alahelo anao. Avy raisiko ny tananao ary eto hifanoroko tsika. Eto anatrehan'ny sery feno no mbola amerenako amin'ity haingo malalako ity fa azy ary azy irery. Eny, misaotra ry izy roa. Tsaroa fa amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao dia mahety koa ny fakapanaka mila tsy ho tantiny izay tady rehefarehefa ny fitiavany. Eto dia tsy irery tsony no faly fa izaho koa sady ravo no feno hafaliana no izao firafoana fitiavana roa izao indray. Ny afatra nampitondrain'ireo ray aman-dreny noro ahy dia ny fanirian'izy ireo mba hitanareo vady kely. Maniry izy izany mba ho anatokatrano indrindra ianao ry hiaingo satria araka nambarany dia ianao no ataon'ny solony norony izay efa lasa. Ka asana ahoana mety ho fanapahan-kevitra anareo na manahoana? Mety izany sa ahoana ry haingo malalako? Manaiky ary izy mirahalahy satria sao izay mba hanala ny ampampahorinany an'izy ireo noho ny fahalasany zanany vavitokana. Fa aiza hoe ilay diary teo ry feno? Ty ary, ty raha ohatra ka tianao ny jery azy. Aleo hoe tetohizako ka izao no amaran'ity diary nosoratany ity. Hosoratako eto no hoe ny famakiana ity diary ity dia vao mainka nampitombo ny fitiavako azy. Natolotra nareo teo ary ilay tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe Hetsiky ny fo, sangan'asa nosoratany Simon Nomenjanahary. Ireo nisafidiana manokana nanomiaina ny tantara Lalaina, Oscar, Malala miaraka amin'ny Odilon, Yada, Naina ary ny mpanoratra. Nandray feo Naina Rakotondranaivo. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Simon Nomenjanahary. Tantara no tontosain'ny ekipan'ny radio Feonmany.